Gasy Tantara Malagasy. Dimbin-dRanavalona tantara mitohy nosoratany Almara Zanakoto. Ovelomin'ny faly Zakarandry Miaraka amin'ny Mirena Sofanery. mandray ny feo Dazy studio. Mandrindra ny lafin'ny teknika Miarinaivo. Manantotosa tapaporoana. Mandrosoa fa tsy midy io e. Vato zanako lahy. Fa misy nantotra ny falifaly be zany ny dady e. Avy ela manaraka anahy aty amin'ny efitranoko aty lahy. Misy surprise asehoko an'lahy aty mantsy. Surprise? Andao e. Andao arao fa tsy aloha zany lahy mitokaka fotsiny io. Fa tsy azoko e. Fa surprise ahoana ary dada surprise inona? Avy fotsiny e. Ary eo amin'izay tampenako aloha ny masolo lafa. Efa tonga tany lohan'ny varavarana etsika. Aleo aloha voaky moramora ty trano ty de mandso fotsiny tsika mianaka e. Fa misy inona ary dada? Osoko afaka amin'izay masolo lahy zao a. De inoko fa voavaly daholo le fanontaniany lahy rehetra teo. Isa, roa, surprise. Oay, fatao karaine. Bonsoir chérie. Fa ho vindriny tonga de maninona aloha tsy nilaza tamiko akory e. Izy ny olona hono tsy mahazo kalay akory de efa metrahany question be de be. Ka eny ary avitoko aloha finiko ary aloha samy malalako zany e. Angamba velako kely aloha nareraka izy zay mianaka mantsy te efa niresaka maharitraritra ihany de io izy letsy izy le surprise nilazaiko an'lahy. Ka manao ny dadasy mamana rano français any. Salama tsara daholo. Oui, salama tsara daholo ry zareo ka. Efa nolazaiko tamin'izy ireo tamin'ny vacances nataoko tany iny koa nge momba fikasantsika amin'le raharaha e. Ay kosa. De ahoana hony? Fa ry zareo hoe iroso amin'izay sika ka. Ary un mois avant le raharaha izy ireo no avy eto. Mahafinaritra kosa aloha zany e. Fa maninona moa zany mandaky atampo ndre hoe afaka roa herinandro vao tonga nefa ndre ary efa tonga sadiko. Ka mba tianao surprise anlako. Kiady roa volana zay ihany tany France fa tsapako hoe tsy haiko hoe tsapako be zany hoe tu me manques tellement. Za koa nge tena nalahelo indray tao anatin'izay roa volana zay e. Tsika ny indritiry karaine. Je t'aime aussi. Je t'aime plus que tout. Mouah. Maty masandro aty voatafa velona eto tanàna ndraiko. Azoko daholo kosa aloha re zavatra nitetiaviko e. Io ny ravo tsara, io ny mandrava sarotra. Ino tingatinga ketray. Ary aiza le ravina tepatepaka teo. Tia tokoy ka. Ary aleo aloha ampidiriny reto akoreto fa mampalahelo reto iziko. Hosy. Ary efa misoka sady koa angeza amin'ny volana zany. Raha tsy diso ato zanak'andro soritany zao ny andro. To zay mihitsy ka. Finimpiry zany zao ela no nitsidika an'ity rovo ty. Ay ve, raha tato mirovana Ambomanga indray aloha de tsy de makato matetika. Any amin'ny rova Manjakamiadana ny tena falehako matetika. Rova Madagasikara mantsy e. Efa izay indray mantsy zao ny anarany. Tsy haiko, indimy teo angamba ny ano nakato. Farafahabe tsy any raha hoe isaina.
Izany hono dia tsy makato matetika izy. Ny olona aza c'est aujourd'hui la première fois. Fa tiako ka. Fa ao fa hoentiko mitsidika matetika atondry sady mbola hoentiko any amin'ny rovan'i Madagasikara koa. Ary andao amin'izay raha loiditra fa tsy fafabizana ve? Ndraso aloha ka. Tena j'ai déjà très faim. Sofa mitondra zavatra kely hohanina. Andraso hinana kely aho dia omeko ela. Karenina? Fa ino ny tia hohanindry ity? Sandwichako. Fa manino? Ka zavatra misy kisonge zany ty jereo nge ty tavy kisoa be an'ity mortadely. Ajano ny finanandriana io fa tsy ndre kosa ve ke efa nitenenina hoe tsy azo hitondrana kisoa ty dia mbola elahy koa zany. Tsy kisoa be angeo io fa zavatra efa voahodiny. Ka kisoa foana ny anaran'io na efa voahodiny io na tsy andoranga ndeka aleo tonga de mody fa tsy tia hita loha zato aza minomino foana re a lozina zao misy eo eny fa tsy hinana tsony azy ahy aniva maintenant enindray arako zay sady araha fanenjera oh mince nalota hatramin'ny akanjoko mihitsy sady tonga de taso be afaka mivovo-tsavony oxy aky raha zio tasy io finona le oxy ny oxy de vovo-tsavony natao anasana lamba manampy manala ny tasy fofona ratsy amin'ny lamba zay loto isan'andro zany ah bon de ohatrina mividiny oxy efa 100 ariary aky ny ray eny amin'ny épicerie de 500 ariary izy raha eny amin'ny tranombarotra lehibe super zany hoe nolazaiko ny hoe afaka ny oxy raha zay io tasy io fa ny loza hafa anjoantsika zao no asa raha hoe mbola ahitana fanafana zay ny anjera kely iny ve dia lasinina fandao tsy misy loza mahazo zany eo je te promets dre fa atao malaka vetivety koa ty andro sady amin'izay eo amin'ny faritry ny tanàna ihany ange izany aza hitako aza mahita poa de amin'ity andro tsy azo anaovany ratsy ve amin'izay ndray misandratrandro mihitsy poa enganeka ho disy zany eritreritro zany ndre razako tena hafahafa mihitsy izany ka Gasy Tantara Malagasy. Ary aty ndray aloha jerena fa tsy lozany le vareny eo amin'ny fitaratra tsy mandainga io tsy matoko lolo mintsiko tsy maintsy anao akanjo misy soratra rehefa makaty amin'ny manaraka sika ahitako an'izany hoe tsy mandainga zany marina io fa inona no ato wow mais c'est très belle chérie sauf qu'il est tout rouge fa teo ny fandrinana-dravalona voalohany tamin'izany ony tena tsara tarino olo izy na dia hoe menamena be aza ny lokony surtout il n'est pas comme les autres tena tsy toy ilay fandrinana andrenam-polomerana ny azo eo mantsy somary fohy tia sady lehibe no ohatrany hoe mibotsina be zany fa katya ahoana ke inona siny ilay tompona andraikitra mpanara-maso ao le tsy mba pio sary mipetraka eto amin'ity fandriny ity vetivety karenina ny endry kosa dia tena efa tsy izy tsony voatary amin'ny vavady angentsika dia efa nafarantsika hoe tsy azo akana sary atao amin'ny lapa rehetra ary tsy azo kasihana koa fanampin'izay moletsy koy mba asehoko amin'ny papa sy maman ge chérie moe s'il te plaît ao angy anara fa tsy merci chérie ndraso aleo aloha hipetraka tsara dia anankina tsara ny tanako roatra an'izao eto zay mpiomaingana amin'izay ary dia ataovy maromaro dia nambady tsy ho ela tokoa moa zany le zanako lahy tokana iny
lehibe tosaha tokoa ny adalako. Iza ny nanam-poy anambady mety isy mahafatifaty kely ty zanako aty aoriana. To tsy androko sady zany hitaiza zavy kely zany marina. Vo maika angamba avy roa eny ny hafalianay raha mbola teto voangy. Voangy na de tsy safidy malalaka toy ny ankehitriny aza ny fanambadianay de tena nivaky izahay. Reo ray aman-dren'ireo tota ihany mantsy no nanao izay fomba nanakambananay sy ny vadianay tamin'izany. Saingy indrisy fa efa lasa moa izy. Lasa eny ambadiky misy ary lasa tsy hiveriny intsony. Lasa saina be mihitsy nge tady zany. Mba manaitra koa lesy alatirika atika. Ary ndeha hoaizy ala zany. Andeha hitsangatsangana kely eny amin'ny roveny indray aloha izay sy karenina ka. Hitako manao metimety ery zanako. Sady misy fofona mahafinaritra izany a. Vovo-tsavony oxy zany ry dada. Vovo-tsavony oxy no manome fofona mahafinaritra amin'ny lamba ohatran'izany. Zany. Sady misy anitra roa samy hafa azo hisafidianana tsara nge ny vovo-tsavony oxy e. Floral sy lavandy. Tena mety kosa aloha nataony lahy e. Tsy mila mividy ranomanitra lafo be intsony. Aloha andeha amin'izay aloha ry dada fa efa folo zay mason'ny karenina. Ome an-dalana ary lahy. Fa maninona ray anoatra ny hafahafa izany foana isaky ny makato amin'ny rovan'ny manjaka miady anato e. Eny rovan'ny Madagasikara moa zany ny anarany ankehitriny. Tena tsapako ny tanentan'izany foana ny any anatoko any. Isaky ny makato a. Ary ohatran'ny hoe misy hery manosika tsidika ato izany foana koa. Chérie io no napesahady anefitsika tsy mitondra zavatra azo hohanina akory. Zany veky? Aleo kely aloha fitaina ny ato anatin'ny lapa-manjaka miadana dia avy eo tsika mandeha misakafo a. Sady ato nge sisany tsy vitantsika ny fitsidiany. Ok, d'accord. Ka ahoana? Vonona tsara ndry. Ato mantsy ny tena misy zavatra maro a. Vonona ka. Fa tena hita hoe moderna be zany ato amin'ity rovo ity e. Tsy toy ilay tany Ambomanga mihitsy. Il y a beaucoup de différences. Ka no le fanavozana sy fanamboarana taty aoriana daholo eky izany e. Ka to amin'izay raha hiditra e. Aleo tomboka amin'ny tsetsefo voanetsy angambany. Tena ohatry ny hafahafa zany nge ahy e. Ohatran'ny hoe misy mamatotra tsy hamendra zany ny tongotra raha vantany voaniditra teo. Masoko ohatra mahita loka hafahafa zany eo aloha eo. Kiboko indray to ohatran'ny très mal. Andriamanitra karenina fa naninona tampoka teo ianao e. Loza marina fa to mibotsina. Mibotsina tsy kelikely mengezy zany nge ny kibony. Karenina vonjera olona. Vonjera olona fa aza ilozanareo mijery fotsiny a. Fa maninona ry ianao ry karenina. Karenina fa maninona ho ahy ianao. Etre ino ty zavatra hitako ty. Tena ohatra mitombona ihany ny fanahiko raha zao zavatra hitako zao a. Saingy hafahafa loatra nge izany. Andraso tsara hoe tena tsy niova ka ndray amin'ireo asina telo manjaka ny voahitsakitsaka. Ka ao anatin'izany andrenam-ponimerina raha dama voalohany ary rana valona reniny voatohitohina sy voasimbazimba toy ny mahazatra. Saingy tsy milevitra izy fa tonga amin'ny te-hipitsarana, tonga hanafay, tonga hanasazy, tonga amin'ny hitsiny sy ny rariny, tonga amin'ny toetra sy ny endrika isehoany sy nahalalana azy hatrizay.
saingy misy zavatra mbola tsy hitako nefa miseho andraso mihitsy hoe aleo alaiky ny fanazava hampazava azy tsara fa inona ny tena zava-nisy tany ndrikady anga nisy ninina tandry dada fa ahoana fotsiny ka izay nitsofoka atao amin'ny lampany manjaka miadana iny tambotsotra tampoka tsy ahoana teo ka aretina avy eo gaga fa mibotsina tsikelikely ny kibony rehefa iny amonjy azy ny karapika iny tena enjany zany ary ahoana ozy dokotera teo ka tsy mbola nyteny aloha ry zareo karaha enina fotsiny no efa nahatsiary tena saingy reraka dia reraka dia lasa entiny zareo natatosy kamerana izy amin'le kibony ary iny natanan'lahy iny akanjo nanaovany kareniny ty misy fofona ratsy hafahafa dia nasain'ny dokotera ny esorona manepitra azy matsony le fofona amin'ity akanjo ity dia tsy maintsy nalana tiany akodiny ty akanjo ity kibo mibotsina akanjo misy fofona hafahafa tena ohatra ny hafahafa ny ity zany tsy maintsy hitany scanera zay zavatra ho kibony eo ry dada dia raha hoe zay fofona ratsy amin'ity akanjo ity indray tsy maintsy afaka mivovotra voniny oxy marina aloha zany ndrikady azafady aloha ry dada fa ohatra miantsoantsika ke ry dokotera ry zany andro sahady zay ny lasa tena lany aiky izay tia ny farany zay dokotera sy hopitaly rehetra nale laza daholo tsy aretiny fa zavatra nataon'olona ka tsy haindry zareo no mitsabo azy tsy nahitana ninona daholo koa moa mivaly ny fitiliana rehetra zay natao rehefa nanatona mopera sy pastera ndraiky eo nefa dia tsy nahitana vokatra taiza moa ny fiangonana tsy efa nitondrana azy pastera malaza mahay fagagana sy fanasitranana firony efa nandahary teto fa miala maina natonina indray no nilaza azy hoe pahay ody sy pahay fomba malagasy saingy ny vola fotsiny indray ny lany fa mitovy daholo kosa aloha ny zavatra nilazain'izy rehetra nanota fady ny karenina ka zay no nahatonga an'io aretiny io dia sanatry tokoa ve ka le teny mirovana ambomangy tena ninona nefa taty amin'rova hafa-ty izy vao narary mampalahelo ahy mihitsy mijery an'le olo tiako marina matory tsy mihetsika eo ambony fandriana mikibo amin'ny mibotsina tsy hoe misinitra tsy mahasakafo koa fa sereo moansolony oay ary ohatrany taitrange izy zany kiatya malemia mahalemy tsy afaka mitsikitsona ny tanako mitsaly akiatya tena mitsaly dia inona anao tory dada tena mahotsa loatra mijery ny karenina ny kibo mibotsina be ohatran'ireny be voka foteraka ireny ny tanana roa koa malemy tsy hafa mihetsika tsony izy aloha miandry azy eo to ilozany lany voka ty andavarangana ty fotsiny mantsy nentoanao ay vavy mividy serum mateny amin'ny pharmacie arono ahy efa nilazaina ve ny ray aman-dreniny karenina ny ivelany anka tsy mbola misy mahafantatra amin'ny mahazo amin'ny karenina ry zaroany raha ny filazany nentoany fa zao le tsirikaty mitsapitsika zao ny dikan'izany dia hoe miala nenina foana aloha ary tsy mahazo manilika mihitsy tsy azoko endra aloha zany ny tia ny dada lazainy zao letsy misy olona izay any natorin'olona atao hoe mpanao atsarana no sady pahita no piskidy no tsy haiko tsony fa malaza mahita miafina hono izy io ary mahay karazana tapakazo ravikazo fanofana fody ka io nentoany karenina io very dada anaiky nitondrana azy amintsony efa be mantsy zay to zay
saingy tsy nahasitra anazy akory. Ka zay ne ny olazaka ny lahy teo hoe miala nenina foana aloha sady tsy voatery olazaintsika aminy ane zany laha fotsiny aloha mila mandeha makany malaky de miresaka amin'ny olona io avy eo iteo ihany ny toyany ka iza zany no ahitako ny olona io dia ahoana koa ny fomba ionako aminy. eny akaiky ny rovana Ambomanga eny io rangahy io no mipetraka ary kakira tsara no anarany. Ty zany le trano raha araka ny natoron'ny olonako. Somary voaravaka azo eto tokotany sady fianao koa mamorona maromaro ihany koa. Karenina tokony-bato io zao ndre dia mba niaraka nakafian'izao tontolo tsara dia tsara zao tsika. Saingy indrindra mbola marary nefa mino aky fa tsy maintsy ho sitrany ndre. Ary amin'io manatona amin'izay dia mandondony. Ody ny ato, ody eo. Toa tsy misy mamaly sa tsy misy olona. Trano bongo mbola mitafo bozaka somina tsara ty izy. Ny varavarana amin'io tsy midry fa misokasoka fotsiny. Ody e! Ka afaka mandrotsy amin'izay ianao ry tovolahy. Zao ny fotoana mety sady efa miandry anao koa ahy saingy sao asa dino manala kiraro. Oay marina. Ay ve ka nisy olona ihany tao sady tsy azoko mihitsy. Efa niandry ahoana moa izy zany. Eny aloha ranga miditra dia vita eo. Mizara roa mazava tsara ny atao anatin'ny efitrano ary ilan'ilanina jefotsy lehibe eo afovoany. Atao amin'ny ilana atsinanany kosa no misy anay zao. Tsy madio lehibe no mivelatra ato ary zay mipetrahana. Ka zao efa niandry anao aho ateo satria inoko fa ianao le olona hitako tamin'ny tsindromandriko maly. Sa tsy ianao le tonga ny tany momba n'le tovavy mihinana ny tsy fihinana teo amin'ny tanomasina sy kiasika ny zavatra andrina tamin'ny tanana tsy madio. Ary amin'izao fotoana izao dia efa mijinjany nataony io tovavy eo. Tena say mihitsy tompoko. Ka renina olo tiako le tovavy fa tao mirovana Ambomanga nge izy mihinana kisofa tsy. Oaka fa efa fantatro hoe tsy misy miafina amiko aloha treto. Ka inona vahaolana hitanao rikaka fa mijaly nge le olo tiako indrisy ry tovolahy. Tena sarotra saingy na zany aza dia tsy afaka mitopy teny fatratra fa aleo jerentsika ihany. Naka fitaratra le rangahy dia mipetraka indray ary mametraka an'le fitaratra eo tanany. Tray eka ozy eny Andriamanitra Andriananahary tonga eto ty tovolahy ty. Tonga an-tany zay asoa, tonga an-tany zay atsara, tonga hijery zay vahaolana azo atao mba ampivirena ny lohan'ny amin'ny fahasalamany Karenina tompoko. Ny fahasalamany Karenina. Ka amin'izany Andriamanitra Andriananahary dia eto ny fitaratra natao hijerena zany, hijerena soa, ahitana ny tsara. Eny fa na ny ratsy koa aza ka lazao ambarao zay vahaolana azo arosa azy rehefa nanao ny tsy nety izy, nanota ny fady. Io fahitanozy, io fahambarany. Tray. Eka ozy
misaotra anao zanahary, misaotra anao Andriamanitra. Ka inona ny hitanao tompoko? Inona ny hitanao tao e? Ka azory tovolahy. Endrikaka. De zay zava-nisy e, tsy nanaiky ranavaly manjaka ary ny asiny no niverina sy nitapody ankehitriny ka nahasazy ny olo tianao. Zany moa de tsy noho ninona fa ny fihinanany kisoa teo amin'ny fidasiana ihany e, ary nitondrany an'izany tamin'ny alalan'ny tena niditra ny lapa sy ny kasihan'ny fandrindrana valina izay mbola tsy nisy mpitsidika sananao an'izany raha teo, raha tsy izy ihany. De tena tsy misy vahaolana hafa-tsony ve zany tsiaka raha tsara an? Tena zay ihany ny tovolahy, ny vahaolana mety aminy vo mety asitra anazy a. Voalohany ho ahy de eny tompoko. na eo anoloan'ny taolam-balin-dranavalina izy no manonitra ary manome omby atao sorona merenakasina azy, no sady mitsitsika tsy hamerina tsony. Faharoa indray de na mitady izay dimbin-dranavalina tena hikorinan'ny raninareo ka zay olo zay no anaovan'ny fomba ary tsy maintsy tsofin'ny rano ka renona vao afaka. Tady tia koa fa tsy ho afaka ho azy amin'izao zany hotafady natao zany a, tsy maintsy misy famitranam-pihavanana tao aminy amin'ny alalan'ny fanonerana ny zavatra tsy vita. Zay vao tonga mangata-tsodrano sy mivaly tsy hamerina tsony. Ahoana nefa anao tomba? Eny misaotra anao rikaka raha tsara. Tena ianao ihany zao tamin'ireo milazo mpahay fomba no mitsotra ny tena vahaolana ahafahana manasitrana ny karenina. Ny sasany mantsy mody meny an'izao zavatra rehetra izao anao, nefa de tsy nahomby akory ny zavatra iny. Ny tany tsy ilozan-dratsy risea ary vitsy ny olona amin'izao no manan-kasy tsara tsy angoro-karena. Fa ony tokoa ary tsiaka raha tsara. Fa maninona zany tsy tao amin'ny fidasiana hinanany kisoa, natao amin'ilay fandrinan-dranavalina karenina no voan'io zavatra nahazo azy io fa tao amin'ny lapan'ny manjaka miadana. Ay moa tsy mbola voalazako an'seny antony. Tsy mbola ka. Raha ny fahalalako azy aloha rysea de io lapan'ny manjaka miadana io no ivony asin-dranavalina. Izy mantsy ny nanorina an'io ary teo amin'ny toerana ny anjeran'ny olo tiansia io no heverina fa aloalo manelanelana na mampifandray amin'ny andrenam-pony merina izay teto Ambomanga no tena nanjaka. Fa aloalo manelanelana sy mampifandray hoana ary tiako fa tsy azoko. Ka teo amin'ny toerana ny anjeran'ny karenina io de misy lampa antsoina hoe vela-tanam-bola, ary izy no lampa voalohany naorina andrenam-pony teo saingy toa hoe nafindra taty Ambomanga io lampa io taty aoriana, tsy haiko tsara ka ny fantsahany teo no tena tsy nety satria aloalo manelanelana ho ahy io mantsy anseny efa karenina efa nanota fadika tsy tokony hiditra tao an'ny lampantsony. Ay ve ka nisy an'izany tio e? Saingy zao ry tovolahy. Endrikaky. Raha ny tokony ho izy angeka tsy tokony naninona akory karenina na de nanota faty azy. Firy moa ireo olona nanitsakitsaka sy nanimbazimba mivohitra andrina teto saingy tsy niara-ny famaizana ny vatana toy ny olo tianse. Ny tiako lazaina de zao hoe misy antony lehibe hafa ao ka mahatonga an-dranavalina miverina nanasazy azy. Antony lehibe izay tsy mbola mety ho hitako koa hatramin'izao. Fitora arivo zao ary aiza ihany ary kiadiny mbola tsy mody fony. Atao
hoarinan'ny tantara ny diany teny amikakara tsara tamiko izay no efa niala teto izy ary mbola tsy miverina foana hatramin'izao. Efa natsokony ny nitoany karenina fa tsy andrikony izy aleo aloha averiko antsona amin'izay ka ary aiza moa le findaiko teo itsy akaiky ny vovon-tsavony aoko sy vony vidiko teo itsy kay ary aleo aloha antsona amin'izay Allô? Faiza lala tia. Maninona no mbola tsy mody foana hatramin'izao? Amin'io tsena no karenina koa. Dada, fantatrao fa tena tiako karenina. Eny, ampahafantariko anao fa tena tiako izy ry dada. Ary tsy maintsy mitady fomba sitrana azy. Orikady fa sao de manao tao foana any alahy tena mody mihitsy aloha alahy ka mody de miaraka mitady vahaolana tsika sa aiza alahy de alaiko any Tsy dada, ianao no nampianatra hoe rehefa ty de tompon'anakitra. Noho izany de tsy maintsy tompon'anakitra ny amin'ny karenina. Sady zako ky no mitondra tsitsika an'ireo rovo ireo ary aza manahy ianao dada fa tsy maintsy mody any foana ary mody miaraka amin'ny vahaolana na fitranana an'ireo tiako. fa aiza nefa alahy io kiady fitora sasana zao mahafinaritra ery no mijerena Antananarivo mirehatra jiro karainina tokony teto indray zao ndre de mba niara-nahita ny akantona Antananarivo amin'ny alitsika saingy aza matahotra fa tokony fomba rehetra azo atao mba anasitranana andry efa mijoalajoala atao rino akato ny lampamanjaka miadana zao ranga nitako fa vahaolana aingana sy tena mety mbola tantara be moa tsy nirizarizy hitady zay taranaka-ranavalona any raha hoe misy koa moa zany satria raha ny fantara de raha tagny faharoa ny zanaka lahatokana valina voalohany ary nandimby azy teo amin'ny fitorana de raha soherina valiny fa tsy ny zanaka izy ireo zany hoe mety tsy niteraka zany raha dama faharoa matoa tsy ny zana no nandimby azy teo amin'ny vahalorakatriko zao aloha ivadika ary ambadika avy amin'ny koleze ary amin'izay any mitsambikina miditra amin'ny mantsy ny tomoridirana no sady tsy misy mpiambana firy mivezivezy raha nitsikaritro tsy maintsy mangalatra zany mangalatra ny tolam-balon-dranavalona izay no hitako fa anafanganan'ny fahasitranan'ny karenina tsy maintsy miady kely aloha larikady miady satria ty raha araka ny tantara sy ny fikaroana nataoko tamin'ny internet teo koa moa de ato zao misy an'ireo razana liana rehetra nafindra generaly galenisa rasanzy tato tamin'ny 4 marsa 7 sy arivo mino aho fa ato zany misy ny tolam-balon-dranavalona ary tsy maintsy mahazombony amin'izany tsy maintsy sitrana koa ianao ry karenina na amin'ny fomba ahoana na amin'ny fomba ahoana ry razako mba hatahio ny zanako lahatokana iny amin'izay misy azy any fa nakaiza zany izy ary aiza no hitady vahaolana raha ny firesahany teo aloha de efa tsy ampisainana ntsony izay zavatra ataony any entan'ny fitiavana ny karenina fotsiny sisa raha mbola teto zao voanga inoko fa tsy namelany raha tsy nivoaka ny tady anjana ny tany na ratsy zany de izy mihitsy ny nandeha saingy mahatoky ankiady ahy mena fa tsy aninina izy
tena tsy mahita tory aho zany. Hitako ny hevitra dia angoniko ny lamba maloto rehetra ato an-trano ato, sasako an'ilay masinina lave eo avy eo. So ihany aloha fa mividy vovon-tsavony eo kosia aho e. 570 ny vidy ny tena ny tranombarotra lehibe dia mividy maromaro mihitsy aho tamin'ny atoandro. Aleo iarina dia izay mihitsy ny atao e. Toa izay diridiry fotsiny ety asa sainy amin'ny kiady eto. Tafiditra somatsara ato anatina ty anao marina. Mandondona be mihitsy nge ny lapa manjaka miadana zany e. Ary aloha tonga dia mitsaikosaiko moramora makany amin'ireo fasan'andriana ka. Hafa mihitsy mahita ny ato amin'ny andro alina. Ireo mitangorona manoloana ny vavahady fidirana ilay dolo ry zara-piambina. Ary aloha tsy valana ny fitondrana an'ireto baramina sy angady reto. Dia mitsaitsaika ihany mandeha so dia tsy karitra ry zala. Oay fa masoko ve manoroa e. Tena izy io olo io e. Tena olo io akaiky ny fasan'andriana io. Olona manao robo mitorehatra mena be, dia manao satro-boninahitra. Saingy tsy mitodika aty amiko izy fa mitodika manatrika ny lapa manjaka miadana. Dia tena misy hery manosika anatona azy. Hery tsy haiko resena. Loza ty marina, loza. Indrisy ry manjaka miadana, indrisy ry asiny merina, voazimbazimba sy maty asina tanteraka ianao e. Dia izao ve sisa e? Izao sisa anaty rova? Izao sisa manjaka miadana? Marina mafy mpanjaka ty raha zao pozina zao. Dia mpanjaka izy anefany e. Veloko ve zany sanatry? Marina tsy matahotra zany. Za nefa to tsy afaka tsoko zany. Efeto morometatra miala aminy azao. Ka ahoana? Angalatra ny tolam-baloko ny fikasanao? Indrisy fa tsy fantatra ao anefa. Tsy mbola hainao mihitsy moa zany e. Fa raha azoko tsara zany dia ianao ve no ranavalona voalohany? Za tokoa no izy ry tovolahy. Izy zany ranavaly manjaka, nitady izay nahasoa ary nitady izay nahatsara nyity tanomasiny ity. Saingy indrisy mety hitodika aty amiko mihitsy izy fa mitodika any amin'ny lapa manjaka miadana ny vola. Tsy mety hitako mitarihany. Ary ohatrany tsy dia matahotra ntsony nge za zany e. Fa ahoana ary zao? Raha ranavalona marina ianao dia mba miangavy re tompoko. Mba sitrany re tompoko kareniny e. Mba sitrany reny olo tiako e. nanota fady izy e. Nandoto ny asiny merina. Tsy zany kio fa mbola nanitsika teo amin'ny faritry ny alohalony lapa masina tao manjaka miadana. Noho izany tsy akeko, tsy maintsy manefa izy ary tsy maintsy mibabiny nataony. Teo amin'ny faritra nisy an'ilay lapa felan-tanam-bola fahiny. Anga moa misy asiny tsony ny rovan'andriana amin'izao e. Firifiry moa ilay olona manota fady isan'andro miditra amin'ireny.
ka maninona ny olo tiako ihany zany ny angarana nomena sazy mafy indrindra fa mahafantatrao tsara ve aloha hoe izy ny olo tianao iny ary raha niza ny korianao aminy raha tsy fantatrao dia ampafantariko anao zao rotovolahy taranaky ny tsy mifory iny ka tsy tokony hiditra ny lampanandrina ay ka mifora ve zany ny vazana ampidirinao tato ka nasainao nanao an'ity lapy ty tsy vita an'izany fa mbola voalaza koa hoe sakaizanao azy ka tsy vitan'izay tsy vitan'izay fa ny rainy de taranaky ny vazam-panjanaka iray amin'ireo vazananao tsinitsinina ny tany naka sy nandoto ny asiny manakasy tsara ny renindray raha tsy fantatrao na de malagasy aza de taranaky rasanjy le olona tsy vanina sana nitsakitsaka ny razanandrina sy namindra azy ka izany ny olo tianao rotovolahy ny raha mikorianao amin'nitsy ny tsy ekeko tsony animbazimba foana ny ty tany ty ka ny eloko ny rainy anga eloko ny zanany inona no idirany karenina am'izay ray aman-dreniny sy ny razam-behany any zanakomby tsy ampianariny tomany rotovolahy tarana boantsy fotobonemba na amboako na ambon'olona rehefa vandana de kary ny raha mikorianao anatinao ihany no mikoriana tamin'ireo razam-benao izany hoe efa raha mikoriana ao anatin'ny olo tianao mihitsy ny fanimbazimbana sy ny fanontana fady amin'ny manakasy tsara karaha izany de maninona tsy azina daholo zay rehetra nanotafady aza asiana fanavahana zany fa tonga de faizy daholo manomboka masonoandran'io eny efa very asina tokony lapa efa voahotafady analamanga saingina izany aza mbola misy ny asina ambony lavitra noho izany asina ambony noho ny asim-panjakana ambony noho ny asiny vazatany efatra sy ny tendrombohitra 12 masina ary tsy ekeko intsony ny animbazimbany sasany azy ary zay no antony tsy mahafabela ny olo tianao tsy azoko fa asininona zany le izy indrisy mampalahelo anareo ankehitriny tsy mahalala intsony ny loharano mipoirana manary sy tsy miraharaha intsony ny tetim-pirazanana fa inona ny tianao lazainy raha fantatrao ny tetim-pirazananao ry kiady de tokony tsy miafina aminao mihitsy fa indro tsisy de tohatrany hoe tidodika ty amiko zany fa misalasala de indray fa miverina mibanjina tsara ny lapa manjaka miandana fa ahoana tompoko toizo arany teninao fa dimbiko ianao ry kiady ny rako ny mikorianao anatinao taranako ianao ary solofo tokony andimby ny anarandray anarina ny asiny merina sy ampijoro ny fanefa manjaka miadany indray maninona tsara hoe tena tsy mety azo tory mihitsykeo angeza zany any amin'le tovolahy iny teo foana ny saiko tena manambetany ny tovolahy iny ka ary de tena manana andro tsara teraka tamin'ny tonombitana alamaty olona ohatran'ny ndreny mihitsy ny mahazaka nyty tany ty fa tsy hoe izao olona rehetra zao de hitondra ny tany daholo nefa ny vitana tsy mifanaraka amin'izay fa tsy mbola hitako voany le manjavozavo amin'le fahitana momba ny tovolahy iny mihitsy nefa le izy lainga fa tranga tsy mbola nisy hatrizay aloha ty hitako ndre mandeha ty na de hitako sy tsapaka avokoa aza ny fanontana fady rehetra zay natao teto tsy nisy fahamaizana ny valy sy ny hatravetrany zany Gasy Tantara Malagasy.
Dimbin-dRanavalona. Tantara mitohy nosoratany Almara Zanakoto. Novelomin'ny Faly Njakarandry. Miaraka tamin'ny Nirina Sofaniry. Nandray ny feo Dazy Studio. Nandrindra ny lafin'ny teknika Iarnaivo. Nanantotosa Tapapirorana. Mbola hitohy.